tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Matokian'ny tenin'Andriamanitra, matokian'ny tenin'Andriamanitra. Nahoana ny hoe matokian'ny tenin'Andriamanitra? Ny antony voalohany, matoa Andriamanitra manome antsika ny teniny ka itokisantsika izay lazainy dia ny mba hahasoantsika. Fa amin'ny alalan'izany no andraisantsika ny famonjeny sy hidirantsika ao amin'ny fanjakany, dia ny fanjakam-pahasoavany be voninahitra mandrakizay. Izany no nahatonga ny Paoly Apôstôly hampahiry any Timoty zanany ara-panahy mba haharitra amin'ny finoana izay fanomena azy hatry ny fomba fahazaza manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinoana anao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fomba vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindry marin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa toko 4:7-7. Matokian'ny tenin'Andriamanitra nahoana tokoa? Ny antony faharoa sady fototra dia ny hanamarinan'Andriamanitra antsika eo i masony, ary izany dia amin'ny alalan'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana ho an'izay izay manao izany. Fa ota kosa ho an'izay tsy mino, satria ny tsy finoana tsy hahafoana velively ny fahamarinan'Andriamanitra tsy akory. Romanina 3:3. Koa dia mampahery antsika ry havana ny tenin'Andriamanitra mba hitokisantsika azy. Dia tahaka ny Abrahama izay voalaza fa natoky indrindra, fa izay nolazain'ny Tompo dia haina tao koa. Dia ny isaina ho fahamarinana izany araka ny Romanina 4:22. Fampaherezana izany kanefa koa fampitandremana antsika mba tsy ho tratry ny tsy finoana ka tsy afaka handray ny tenin'Andriamanitra fa manday izany aza. Satria ny tsy matoky ny tenin'Andriamanitra dia toy ny mampanday an'Andriamanitra. Ary izany no antony mahatonga antsika hiteny fa ny tsy finoana no fototry ny fahotana rehetra na koa fahotana lehibe indrindra. Fa ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra dia toy ny milaza fa tsy mendrika ny tokisana ny teny izay lazainy. Ary dia midika fa Andriamanitra mihitsy no tsy mendrika ny hitokisana, dia tena fanaovana fitenenana ratsy azy zany na blasfemy. Raha zoitsika araka ny soratra masina ny amin'ny fiavian'ny fitenenana ratsy sy ny tsy fampitokisana na fitokisana ny tenin'Andriamanitra, dia fantatra fa ny devoly fahavalon'Andriamanitra no manao izany. Dia izy izay voalazan'ny Tompo hoe rain'ny lainga, ary dia miaraka amin'izany izy rain'ny fitenenana ratsy an'Andriamanitra. Ny devoly no sahy ratsy raha azo lazaina, ka ny teny ratsy an' Jesosy raha avy nanasitrana lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona Jesosy, ka dia nanjary ny teny sy nahita ilay mona. Ary dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moy ity vala zanak Davida, zany hoe ilay mandova ny fanjakana. Fa noho ny renireo Jiosy sy fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amoahan'ilay iny demoni afa-tsy Belzebob, lohan'ny demoni. Mateo 12:20-4. Efatra ny voalohany tokoa ry havana no nanao ny asa ratsy ny devoly, dia izy mampandainga an'Andriamanitra mba hamitahany antsika olombelona tsy hatoky ny tenin'Andriamanitra, fa ny hanao izay hanoerana izany azy ka hanatanteraka ny sitrapon'ny nofon'ny olona dia ny volany. Izany dia araka ny voalaza ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra,
ary hoy izy tamin'ny raha vehivavy eva izany: hanky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo ny hazo rehetra amin'ny saha. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana: ny vony hazo eo amin'ny saha dia azona hihinanana ihany, fa ny vony hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo na tendrenareo izany fa andro maty ianareo. Ary io ny menarana tamin'ny raha vehivavy: tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny raha vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso, ary hazo mahatsiriritra hampaindry, dia nanotaza ny vony ka nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Genesis 3:1. Ary dia fahavoazana vokatra zany, fa zay mamafo any nofo ny soratra masina dia mijinja fahasombana avy amin'ny nofo, hoy ny Galatiana 5:9. Koa dia ny fitiavan'Andriamanitra no amporosiana antsika hatoko izay lazainy, mba hahasoantsika izany sy havelona antsika amin'ny arovany antsika amin'ny fahavoazana sy ny fahafatesana. Fa ny fitokisana ny tenin'Andriamanitra no ankasitrahany ny olona ka hanamarinany azy sy hanomezany rariny azy. Izay no fanamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana, izay no fahamarinantsika amin'ny finoana. Ny fanamarinan'Andriamanitra dia amin'ny finoana tokoa, dia izy tompo mandray ny mpanota izay mino sy matoky azy ka manamarina azy no hony ny finoany. Fa raha tsy amin'ny finoana ny soratra masina dia tsy misy azo atao hahazona sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra toy ny hoe miantso ny anarany amin'ny fivavaka izay ataony dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hebreo 1:4. Ny hevitra zany dia ny fiankinana feno amin'Andriamanitra sy ny fanantenana famonjena avy aminy, fa tsy avy amin'ny hafa na zavatra hafa. Dia toy ny nataon'ilay vehivavy mpitondra tena voalaza fa nahirina angataka, voasoratra amin'ny Liko 7:9-5, ka nahazo zay notadiaviny, na dia tsy marina aza ilay olona nangatahany izany. Fa misy mantsy ny fomba sy lalana hafa zay arahan'ny olona everiny fahazony famonjena sy hahamarina azy, kanefa anariny soratra masina ho tsy mety ary tsy mahavonjy. Araka izany, ny fanamarinan'Andriamanitra sy ny famonjeny dia voalohany tsy amin'ny fahendrena maolona, fa amin'ny asan'Andriamanitra sy ny famondram-pony amin'ny finoana. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazony Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao. Romanina 4:10. Ary koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatoa ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoany Abrahama koa dia ilay irazantsika rehetra. Romanina 4:20. Fa ny teniko sy ny toroteniko i Paoly dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Korintiana 2:2-5. Faharoa, ny fanamarinan'Andriamanitra ny olona dia tsy amin'ny asan'ny lalàna, hoy Paoly apôstôly amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan' Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana any Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Galatiana 2:20. Fa zay rehetra tia hanezaka araky ny lalàna dia sady voatsara ny lalàna no voatsara n'Andriamanitra noho ny fanamarinan-tena avy amin'ny ezaka fanarahany lalàna zay ataony, fa tsy amin'ny fanarahana ny finoana. Ny fanamarinan'Andriamanitra fahatelo dia tsy amin'ny ezaka hanao asa soa, araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndro hisy rehare. Efesiana 2:7. Fa ny Israely zay nitady lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa to tamin'ny asa, ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy. Romanina 7:1-2. Ary mivevatra farany, ny fanamarinan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fahitana koa, fa amin'ny finoana zay lazain'ny ten'Andriamanitra.
fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana araky ny Koretianina 2:7. Ny hoe fahitana de mety ho famantarana izy ihany na sinina amin'ny teny vahiny izay tsy hita amin'ny maso fa hita am-panahy na koa amin'ny nofy na koa amin'ny zava-miseho zay hita amin'ny maso ka anorenana ny finoana. De tahaka ny Tomasy zay nanarin' Jesosy no izy nanao hoe raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry noombona ka ataoko amin'ny olatry noombona ny ratsan-tanako raha ataoko amin'ny ilany voninkoa ny tanako dia tsy mba ino aho. Jaona 2:5. Kanefa rehefa afaka hahavaloana dia niseho tamin'ireo mpianany Jesosy ka hoy izy tamin'ny Tomasy atehefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voko ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Jaona 2:7. Ny finoana tokoa ry havana dia fanomezan'Andriamanitra izay andraisantsika ny famonjeny sy ireo teny fikasam-pitahiny izay miasa hahatonga fahasoavana hanampy fahasoavana araky ny Jaona 1:20 ho an'izay rehetra mino azy. Dia fantanteraham-pifaliana feno izany. Fa izany nahatonga an'i Jesosy hiteny tamin'ireo mpianany manao hoe mangatà dia hahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 1:4. Fa misy tokoa ny soa zay azony zay matokony tenin'Andriamanitra sy mihazona izany. Inona ny soa zay azony zay matokony tenin'Andriamanitra sy mihazona izany? Maro tsy tambo isaina izy ireny ka dia andeny sasany amin'izy ireny zay tsy kely no asongaditsika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Teo ny teny zay nataon'ny Tompo tamin'ny Isaka zanaky Abrahama araky ny voasoratra hoe ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe aza midina any Egipta ianao mitoera eo amin'ny tany zay ho lazaiko aminao mivahiny eto amin'ity tany ity ianao dia hombanao sy hitahanao aho fa ianao sy ny taranakao no homeko reto tany rehetra ireto ka ho toviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao dia hahamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra aho ka homeko ny taranakao ireto tany ireto ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria efa nihainy ny feko Abrahama ka nitandrina zay nasaiko tandremany dia nididiko sy niteniko ary nilalako. Genesis 4:2-9. De teo ny teny fikasana ho an'ny Israely zay nataon'ny Tompo tamin'ny alala Mosesy manao hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra aho ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio dia hasandritry Jehovah Andriamanitra aho ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra aho ianao. Deuteronomie 20:2. Teo koa ireo teny nataon'ny mpanao bolana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo anaka mihaino ka raiso ny teniko dia hiamaro ny taona hiainanao ho abolana 40. Anaka tandremo ny teniko atongolany ny sofinao hiaino ny volazako aza vela hialo imasonao izy fa raketo ao amponao fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra ho abolana 4:20. Ary dia teo indrindra ireo teny fananarana sady fampahirezana izay nataon'i Jesosy manao hoe nazovy no mandre ny teniko ka mankatoa azy dia ho arina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy zay nanorona ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy reka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Mateo 7:3-5. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrak'izay. Jaona 2:5. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Jaona 5:7. Ary satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana hianao izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy zay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizaham-toetra zay monina ambonin'ny tany. Apokalipsy 3:10. Izany rehetra zany ry havana no miteraka fifaliana ho an'izay rehetra matoky ny tenin'Andriamanitra sy mifikitra aminy fa ny fotom-pifaliana ho an'ny mino dia ny fankasitrahany Tompo azy sy ny firaisan'ny antoka aminy ary ny famaliny ny vavaka zay ataony. Dia iventy tahaka ny Davida izy ka hanao hoe hisaotra ny Jehovah lalandava aho
ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy salamo 4:30 izany tokoa no ataon'ny olona zay akaiky foan'Andriamanitra sy mifaly amin'ny teniny ary tsy te hisaraka aminy fa anao ny tonkiram-bavaka manao hoe ento aho hoany aminao ho voninahitry'Andriamanitra. Ento hoany aminao, ry Jesosy tiao, ry Jesosy ento hoanao. Fa ianao dia tsy mandao, izay rehetra tianao, ento hoany aminao. Aza vela andehirery, ka ho embibibity, fa ny tananao mahery, aoka iaro tsy hany. Ento hoany aminao, ry Jesosy tiao, ry Jesosy ento hoanao. Fa ianao dia tsy mandao, izay rehetra tianao, ento hoany aminao. Marobe rehefa havalo, zay nikery ahavo, fa ianao dia tsy mimalo, andria manitra tsy to. Ento hoany aminao, ry Jesosy tiao, ry Jesosy ento hoanao. Fa ianao dia tsy mandao, izay rehetra tianao, ento hoany aminao. Eo an-tananao ny aiko no ankiniko izao, teninao no ho lalaiko, raisoao zanakao. Ento hoany aminao, ry Jesosy tiao, ry Jesosy ento hoanao. Fa ianao dia tsy mandao, izay rehetra tianao, ento hoany aminao. Tera laza saotra hery, no atolotro hoanao, piandria manitra mahery, zay mambomba tsy mandao. Ento hoany aminao, ry Jesosy tiao, ry Jesosy ento hoanao. Fa ianao dia tsy mandao, izay rehetra tianao, ento hoany aminao. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.